Midika ho fijanonan'ny fitandreman-dalàna ve zany ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ho aso anao? Asaiko indray ianao anaraka an'izany fandalinana ny soratra masina izany amin'ny alalan'ity fandarina universe an'io ity ny fahafatesan'i Kristy ho antsika midika inona? Voninahitra ho an'Andriamanitra ary isaorantsika be dehibe izy nanome antsika fotoana nahafahana nanaraka ny fandaharana ary mbola manaraka hatramin'izao anio izao. Ny fahafatesan'i Kristy moa midika ho inona? Izay no dia ho arahantsika hivavakisika aloha. Ray malalo misaotra be dehibe fa fantatray amin'ny alalan'ny maha-kristianina sy ny fandiniana soratra masina fa efa maty ho anay ny zanak'Andriamanitra, kanefa tsara ny ahalalana hoe inona ny hevitra izany, inona ny dikan'izany ary inona ny tokony ataonay, ko ampahafantaro anay izany izao fa miaino anao zahay. Mamindra fo mamelany elokay ary aza velanana hevitra mibahana meloa zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Fantatrao tsara ilay hoe maty Kristy Pasika ho antsika, ary amin'ny vanim-potoana izay mety heveranao hoe andalovana toy izany eo amin'ny isan-taona ohatra ho an'ny izay manaraka an'izay dia mieritreritra isika hoe teto izany Kristy ny maty dia efa mivonjeny avotra tanteraka izany tsisy ny inona ataoko intsony. Ahoana ny tena ambaran'i Kristy amintsika? Maty ho antsika Kristy, inona no anjarantsika? Inona ny hevitra izay? Mijanona hatreo ve izany ny fitandreman-dalàna? Izao no ambara amintsika araka ny anambaran'ny soratra masina azy. Ilay filazana zany fa hoe nanafoana ny lalàna indray ny Kristy tamin'ny hafatesany dia tsy mitoetra, tsy midika inona izay, izany hoe tsy marina izay. Raha azo nataony nanovana nanafoana ny lalàna dia tsy ho nilaina mihitsy ny nahafatesan'i Kristy hamonjy ny olona, fa nandefa hafatra fotsiny izy hoe hovaina indray izany ny lalàna fa tsy vitan'ny olombelona. Tsy izay nefa. Ny famonjen'i Kristy antsika moa izany dia mba ho afaka misazy ny fahotana. Tsy nanafoana ny lalàna mihitsy ny fahafatesan'i Kristy. Tsy izany ny valiny. Fa mainka aza manam-porofo ny tsy azona manova ny lalàna. Ny dikan'ilay fahafatesan'i Kristy ho antsika dia hoe isika izay mpanota io no tokony ho fatin'ny fahotantsika dia nentin'i Kristy izay fahafatesana izay. Izany hoe tsy maintsy maty, tsy maintsy misy foana ny maty izany na hoe tsy maintsy fahafatesana ny tambiny ota. Ary tonga ny zanak'Andriamanitra ahalehibe ny lalàna sy habe voninahitra azy tamin'ny alalan'izany hoe fanoloran'ny tenany izany teo amin'ny hazo fijaliana hoe tsy maintsy maty izay mandika lalàna. Nentiny tao amin'ny tenany daholo ny fahotana rehetra dia maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Nanambarany Kristy Matthieu 5:17-20 ozy izy hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava ozy izy fa anatanteraka. Ary mbola nampiana aza fa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray na dia tendrin-tsoratra kely anankiray fotsiny aza. Ataontsika hoe ny litera I amin'ny literantsika izany dia le teboka kely satroky ny I iny na iny aza izany dia tsy azo sorona amin'ny lalàna. Ary izao no ambaran'i Jesosy amintsika mahakasika ny tenany hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Izany no nitenenin'i Jesosy. Fa tsy nanao izy hoe ny lalànao efa tsy ilaina intsony tsy nitenan'izay izy. Izay ny voalohany izany, tsy foana velively akory ny lalàna na dia efa nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana aza ny zanak'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao amafisitsika eto fa manambara ny momba ny toetra an'Andriamanitra io lalàn'Andriamanitra io. Inona ilay toetra an'Andriamanitra ambarana eto? Dia ilay toetra tsy miova. Tsy miovaova izany io lalàna io, tsy azo ovaovana tahaka ny mety hoe lalàm-panorenany eto ambonin'ny tany, na hoe lalàm-piarahamonina na hoe dinam-piarahamonina. Fa io indray mandeha mametraka izy dia io ny maha izy an'Andriamanitra. Fanambarana ny sitrapo sy ny toetra mampanahy an'ilay nanao azy mantsy io lalàna io. Andriamanitra dia fitiavana ary ny lalàna rehetra izany dia fitiavana. Ny foto-kevitra roa lehibe io renany dia hoe fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana. Izay ilay izy. Ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Mahatanteraka ny lalàna izany ianao dia mira mandeha amin'ny fitiavana. Fa tsy hoe tiavina fotsiny ny olona dia tsy misy lalàna. Dia ho hitantsika ihany ny fikorontanana naterak'izay rehefa avy eo. Hoy ny mpanao salamo hoe marina ny lalànao ary marina ny didinao rehetra. Salamo 8:100, 2:270
no misy an'izany. Ny apôstôly koa ara dia nanamafy fa ahoana ozy izy masina koa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Toetra telo lehibe anana ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra: masina, marina, tsara. Tsy misy zavatra mahasolo an'ireo na tsara noho ireo, mihoatra lavitra noho ireo. Dia ny lalàna toy izany ozy izy zay fanehoana ny saina sy ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tsy maintsy maritra tahaka n'ilay Andriamanitra maritra mandrakizay ihany, fa tsy hoe hovainy indray ilay izy amin'izay hitany hoe tsy mahavita an'ilay izy ny olona dia hoe miova ny lalàna, zany hoe Andriamanitra mihitsy ny miova zany. Raha esorintsika ohatra zany hoe aza mijangajanga zany dia hoe hitan'Andriamanitra fa tena tsy tanteraky ny olombelona mihitsy hoe dia esoriny, dia lasa mpijangajanga ve zany Andriamanitra sanatrin' izany? Tsia, fa tsy miova ny lalàn'Andriamanitra ary mitoetra mandrakizay zany. Ny fahatelo dia izao, tena hita mihitsy hoe simbintsika olombelona ary zay fahasimbantsika olombelona izay no anisan'ny anavotana antsika amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna izay miteny amintsika. Asan'ny fiovampo sy ny fanamasinana ny mampiavana ny olona amin'Andriamanitra amin'ny hitondrany azy hifanaraka amin'ireo foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra ny resantsika eto. No arinaraka ny endrik'Andriamanitra ny zasy ianao tamin'ny voalohany, masina, madio, tsy nanan-kilema, Adama sy Eva. Ary rehefa nandeha ny fotoana tanteraka teo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izy ireo tamin'izany, voasoratra tao am-pony mihitsy ny foto-kevitry ny lalàna, fa rehefa nampiasa ny safidiny ho amin'ny firaikiraikena amin'ny fahotana izy dia izao nampisaraka azy tamin'ny mpanao azy ny fahotana ary noroahana tao amin'ny tsaha Edena izy, nafindra mba tsy sitraka n'ilay zavatra izay natolotra homena ho mandrakizay. Tsy afaka misitraka ny zavatra ho mandrakizay ny olona misy fahotana na ny mpanota. Izay indrindra no antony namonjen'Andriamanitra antsika. Lasa tsy nitaritra ny endrik'Andriamanitra intsony rehefa nanota ary niady tamin'ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra mihitsy ary ny fohatra ohatry ny hoe tena le fanotana mihitsy zany no tena mety amin'ny fiainana. Izany mahatonga n'Andriamanitra miady mafy hamerina asy anao amin'izay hoe tontolo manaiky famonjena, manaiky havotana zany. Andaosika anaiky an'izany, ampahirantsika ny Andriamanitra amin'izany safidy tsara izany. Vavaka isika. Ankasitrahana tanteraka ianao rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana noho ny fanomezanao anay izany lesona mivaingana ny amin'ny hoe toetranao amin'ny alalan'ny lalàna zany, asehon'ny lalàna, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary zava-dehibe eo amin'ny fiainana fa mitarika anay ho amin'ny famonjena ny lalàna fa tsy mitarika anay hitandrina azy fotsiny. Tompo, ampio zahay mba tsy hitohy amin'ny fanombanan'ny tenanay tahaka izay efa natao, fa anaiky ny sitraponao, ho velominao, ho atsanganao indray ary hanao ny marina ho tia famindram-po, anaiky ny fahatsaran'ny lalànao sy ny toetranao ka hanahaka ny Kristy isan'andro isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.